tonga soa ato amin'ny senina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hainy malagasy namatiako sotra to. Toy izao hitantsika tamin'ny sary izao no niseho tamin'ity lozam-pifamoivoizana nitranga teny Ambohimankakely tao amin'ny rond-point ity. Lozam-pifamoivoizana niseho alina izy io ary mpivady no tao anatin'ity fiara kely katrela ity. Mbola niady hevitra tamin'ny isokirana azy ireo tao anatin'ny fiara ireo mponina nanatrika ny loza alina tokony tamin'ny 10 ora. Rehefa natao ny fisokirana azy ireo ho an'ny lehilahy nitondra ny fiara mbola nietsika ny vatany. Nosokirina tao ambanin'ny tongotry ny mpamily kosa ilay ramatoa nipetraka teo amin'ny seza akaiky ny mpamily. Androany nandritra ny fampiresana tamin'ireo niarany lozam-pifamoivoizana ireo no nambarin'izy ireo androany fa mpivady hamonjy fodiana eny Ambohimankakely ireto niarany lozam-pifamoivoizana ireto. Monina eny Ambohimankakely izy ireo ary sahabo eo amin'ny 2 kilometatra tsy hatongavana ny trano fonena no sehon'ny loza io. Fiaran'izy mivady ny 4 nitondra azy ary ny lehilahy nitondra azy. Ity fianakaviana ity izay nitantara ny fitrangan'ny loza. Fa ny fiara aloha raha izao hitantsika izao dia tena potika tanteraka ary tsy misy olombelona afaka hoe hiaina amin'izao raha ny fampitehan'ny fiara ary ny azony alazaina zany dia tena na dia mafy tokoa zany ny camion izay nandona ny zareo. Fa raha na dia mora izy fiakarana aloha voalohany indrindra zany ny lalana. Raha na dia mora izy vao nanala accélérateur izy ohatra dia efa nandeha mora ny fiara fa izy tena nandeha mafy be ary tsy nanetreritra ny janona mihitsy. Dia ny foany ny fiaran'ny havanay dia rehefa foany dia nipitika teny ampovoan'ny arabe dia nitsenan'ny camion anankiray izay andeha hiakatra ao aty Antananarivo avy any amin'ny RN2 iny zany. Dia izay ny tena nahatonga ny fampitehan'ny fiara sy nahatonga ny fahafatesan'ny izy mivady zany. Sarotra ho an'ny olona teny amin'ny manodidina ny Ambohimankakely ny sy ny loza ny fisokirana azy mivady ireo. Efa tamin'ny fotoana nisehon'ny loza dia efa maty izy mivady ireo hoy ny fianakaviany. Jimy ilay lehilahy zany dia tena potika tanteraka ny lohany ary tena tsy nijanona hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola misy raha foana mivoaka ny amin'ny sofiny sy ny vavany sy ny orony. Dia tapaka ny tanany tapaka ny valany. Dia ohatr'izay koa ny vadiny izay teo amin'ny ilany ankavanana vaky ny lohany tapaka ny tanany tapaka ny tenda moa zany dia tapaka koa ny valany. Ary marihana fa izy ireo teo dia efa tsy nisy aina zany fa hoe natao fotsiny hoe fitondrana azy tany amin'ny hôpitaly mba namarinana tsara hoe efa tsisy aina intsony zareo. Vola sy basy tao anatin'ny fiara niaraka tamin'izy mivady ireo ihany koa no very nandritra ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ireo. Vola andoavana karamany mpiasan'izy mivady misy 320 eo very eo ho hatrany fianakaviana. Nisy ny olona nanararoatra tao anatin'ny fifanampiana, nisy ny sakosiny zareo izay nisy vola, izy koa zany satria izy olona manana spécialité amin'ny resaka armement dia izy manana basy zany izay misy taratasy ara-dalàna miaraka amin'ny foana ary ireo vola sy ireo le fitaovana fiarovana dia very tamin'io alina io tao anatin'ny sakosy izay noentiny. Ilay vola zany dia sainay zany miteny eto fa vola dia maromaro ary vola izay saika ho atao andaovana ny mpiasany zareo karama ny ampitsony io. Zareo ireo dia manana ny orinasa izay manao an'ireto ilay ataontsika hoe call center reto ary mampiasa tamin'ny ora maro. Dia ny karaman'ireo ankizy rehetr'ireo nalain'ny andron'iny fa ho pehina rapitso zany ny ankizy rehetrarehetra dia ireo very
ary lasan'ireo olona zay ataontsika hoe olona mpanararoatra zany a. Mangataka ny voan'ny marina sy ny hitsiny amin'ireo vola aman-karena very ireo moa ireo fianakaviana. Raha ny fantatra moa zany dia nitondra vola ihany koa izy ireo tsy fantatro mazava moa ny montant sy ny hoe tondra fitaovam-piadiana hoe fiarovan-tena zany ara-dalàna izy io ka tsy hita avokoa izy ireo ka izay koa zany no angatahanay fianakaviana mba apisy ny mariny sy ny hitsiny zany hoe nakaiza le zavatra izy ireo very tsy vitany hoe ny ainana fohy fa de mbola namoy vola aman-karena ihany koa izy ireo. Nandositra moa ny fiara nahavanina ny loza tamin'izy mivady ireo tamin'ny fotoana alin'io ary ao anatin'ny horonan-tsary nalainy ireo nanatrika ny loza teny an-toerana no mbola nifampiantsoana ireo teny amin'ny manodidina ny anenjehana ny fiarabe iray nitarika ny loza ka nahafaty azy mivady ireo. Moto tena malaka amin'ny fa raha tôbila ny zay tsy tratra. Tratra iny raha kamera. Moto ny tsy malaka amin'ny fa tsy tratra raha vao tôbila. Io misy moto io. Varesao reo. Mama zafady frère, zafady. Andrasany eny amin'ny trano fonenany eny Ambohimankakely moa ny nofo mangatsiaka n'izy mivady ireo tsy mbola manana zanaka ary ao anatin'ireo mpivady kely manana tanjona tamin'ny fiainana. Raha mahafantatra moa zany fa amin'ny maha-olombelona ary indrindra amin'ny maha-mpivady dia tsy maintsy manam-paniriana sy manana fikasana. Indrindrandrindra moa manana projet zareo izay ho any ampita ary efa eo andalana ny anaovana anatanterahana an'izay mihitsy no nitrango zao lozy zao ka feno dia feno ny fony fianakaviana fa izay angamba ny lahatra sy anjara ka tsy afa-manoatra tsika olombelona. Amin'ny alahady avy izao kosa no anatanterahana ny fandevenana azy ireo ary ty lozam-pifamoivoizany ity ateo amin'ny fokotany Akadindambo komina Ambohimankakely ho iatrany ny zandarmariam-pirenena. Rehefa nidina teny an-toerana ny zandarmy miisa 5 nanatanteraka ny fanadihadiana voalohany no nahafantarana fa fiarabe remorque nandeha mafy avy any Ambomahitsy azo any Ambohimankakely nandeha mafy avy any aorian'ny fiara no nitarika ny loza ka nandona ny fiara kely 4L nitondra azy mivady ireo. No nifandonana mafy nahazo io fiara kely io nidona tamin'ny remorque hafa io fiara kely io nandositra nefa fiarabe nahavanina ny loza io ary niazo ny lalam-pirenena faharoa. Ny sakany zandarmariam-pirenena teo Ambatolaona avy eo no nahazo io fiarabe io tokony tamin'ireo ora maraina tany. Nitatitra ny zandarmariam-pirenena teo Ambohimankakely ihany no laza fa teny an-dalana monjy ny hopitaly Soavinandriana no namony ihany ireo niara-ny lozam-pifamoivoizan'ireo taorian'ny itondrana azy ireo tao amin'ny toeram-pitsaboana teny Ambohimankakely. Miatrika ny fanadihadiana azy eny amin'ny brigady ny zandarmaria n'Antananarivo Ville kosa ny Rolavo